dia tantara faharoa nampahirezany fanamasina Samuel voalohany toko fahasivy volaza ny tenin'Andriamanitra hoe andininy fahatelo dia hoy Kisy tamin'ny Saoly zanany mitondraza tovo anankiray anaraka anao dia miainga ka mandehana hitady ny boriky. Ity tantara ity mikasika ny amin'ny nanendrena ny Saoly ho mpanjaka. Isaly ny tian'Andriamanitra hosorana ho mpanjaka boriky vaviny ray Saoly no very. Inona ny zavatra mety tapanao hoe tena andila ny fianako le takan'izao. Misy vola tsy ampy takan'izao amin'ny trondro, misy takan'izao very eo amin'ny fianako. Inona ny very eo amin'ny fiainanao? Androany dia tiako milaza aminao zany tenin'Andriamanitra zany hoe na inona very ankehitriny. Very fifalianao androany, very ny fahazotoanao, very ny faherezanao. Tena kivy ianao noho ny fisehoany zavatra izay tsy hainao lazaina mihitsy fa tena mandifotra anao mety efa mihoatra anao zany atao hoe faharerahana. Very ny korazy, inona ny very androany? Dia hoy tenin'Andriamanitra tiako bakitsika rehetra. Samuel voalohany toko fahasivy ny andininy faharoapolo bakitsika rehetra mamaky. Dikinao zay very atelona fa efa hita ireny. Aro aniza ny zavatra irina rehetra eo amin'ny Israely sy ho anao sy akona andrainao fa. Amenna. Aza malahelo zay fifalianao very maly maraina androany maraina. Very ny korazinao, very ny fanantenanao misy angamba ve mandalo fiainanao zany tsika indraindray hoe very ny azy rehetra efa ohatrany vita visaky sy ny vina vinaiky. Very raraka ny tany zany rehetra zany dia androany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hoanina ny zavatra irina rehetra eto amin'ny tany hoy Andriamanitra. Hoanao sy akona andrainao, hoanao sy ny fianakavinao, hoanao sy ankonanao. Ny zavatra rehetra irina eto amin'ny tany. Hitanareo zany mazava-dehibe ny afantaranao mazava hoe izao fanompotsika an'Andriamanitra fanoloratiana tena ho an'Andriamanitra izao dia tokony ho azonao hoe fifanekenao amin'ilay Andriamanitra ny Baiboly zao. Amenna. Fifanekena aliansa izay ataonao amin'Andriamanitra izao fanolorantenanao zao. Tsy hoe akory zany ny fanompotsika an'Andriamanitra eto sy ny fahatongavantsika eto hoe manao présence hoe présent dimanche 7 juin. Présent raha zany mitondranao alizy nandritra ny fotoana nahatra ilaozy izany. Tena androany amafiso amin'Andriamanitra hoe manao fifanekena amin'Andriamanitra ny atongavako eto. Amenna. Fifanekena aliansa amin'ilay Andriamanitra ny Baiboly dia aseho ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo hoe izany ny filazany zavatra zay very zay rehetra efa very. Dia aza malahelo noho izany hoy Andriamanitra. Hoanao sy ny fianakavinao, hoanao sy ny taranakao, hoanao sy ny ankona andrainao, hoanao sy ny ankonanao, ny zavatra irina rehetra eto amin'ny tany. Izany no voasoratra. Amenna. Ao anatin'ny fotoana izay tena asapahatsika ohatrany hoe nisaraka tamintsika ny korazy, nandao atsika ny fifaliana, tena ohatra misafotofoto ny fiainatsika dia tena henitsika ohatrany azo tapahitana ohatrany palpable mihitsy ohatrany hoe je sens vraiment que je perds quelque chose, il y a quelque chose qui est perdu. Averiko miara-miasa soa anao zay. Sady dio ty tantara ty Isaoly ny tian'Andriamanitra hosoranao mpanjaka dia hatrany amin'ny boriky vavy no asiana tantara lava be. Io aliansa ataotsika amin'Andriamanitra io tsy vazivazy eo anatin'Andriamanitra. Olona tena manana ny mahanao enao tiako mamerina an'izay frazy zay ary tsy vitan'izany ihany fa io mason'Andriamanitra dia tena lehibe ny projet-ny amin'ny fiainanao. Amen. Lehibe ny hevitra tia ny atongavana ny aminao, ny amin'ny namoronany sy nanamboarany anao. Malala ny hevitra heverana anareo aho izy hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana. Izany hoe Andriamanitra mihitsy manana hevitra izy ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy reto. Io hevitra eritreretantsika ny fiainantsika plan ataotsika io zany ohatrany hoe fotsiny ny instrument kely fotsiny hoentintsika eo anatin'Andriamanitra. Tiany amba vitako, tiany amba zakako, tiany takatro hoentiko eto anatinao ny projet vinavinaiko, ny projet eritreretiko, ny projet sainsainiko. Fa ny projet amin'ny aminao hevitra tsy hitondra loza hoy ny tenin'Andriamanitra fa fiadanana. Aza malahelo ny borikinao vavy efa very fa hita ireny. Amen. Zay toe hita le izy koa sady. Alleluia. Tsy miteny zavatra aminareo hoe zany dia banga tao amin'ny compteko ny ohatra ny tenen'io tenin'Andriamanitra hoe efa comblé. Amen. Dika izany
antoko zany efa hita indray lay courage le fifalianao zay very ary anisany zavatra irina rehetra eto amin'ny Israely hoe tenin'Andriamanitra ho anao izany samia miteny hoe ho ahy izany zavatra irina rehetra dia ho ahy izany zavatra irina rehetra eto amin'ny tany dia ho asy amen miara-miasa soa ny zavatra rehetra fifanekeko zasy ilay Andriamanitra izao fanoratenako izao ho azy mandrakizay anopo azy ny antony avelomako ka na inona fivadivadiany zavatra dia miazona izany fifanekeny Andriamanitra dia tadidio ny tantaran'ny boriky vavy ny kisy any amin'ny boriky vavy ny kasihan'Andriamanitra nefa izao no tena tian'Andriamanitra tongavana ho sorana ho mpanjaka ary ny zavatra rehetra irina amin'ny tany no tian'Andriamanitra omena ny Saoly omena ny kisy dia boriky vavy ny natao very tantara faharoa maneho amintsika ampitombo ny finoana ao an'Andriamanitra izany ao anatin'ny sarotra sy ao anatin'ny mafy na toy inona zava-misy zava-mitranga tadidiko ny boriky vavy ny kisy zay very halleluja atongavany Saoly eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra hitondrana azy ho lasa mpanjakan'ny Israely amen zava-sarotra nalovantsika io zany tsy afa-fataka loatra hoe lalana mitondra antsika ho any amin'ilay buan'Andriamanitra amen